indrindra aloha zany ny Orange Madagasikara dia miezaka mitondra ny zavatra vaovao indrindra eo amin'ny tsenam-barotra eran-tany. Iarahantsika malala fa io Samsung S6 Edge io vao navoaka ny Samsung tamin'ny volana ambony dia miezaka Orange mba ho voalohany hitondra an'izay zava-baovao zay eto amin'ny tsena malagasy ho an'ny mpanjifa malagasy, mba ahafahantsika zany miteny hoe isika koa dia mba ao anatiny ny fianakaviam-beran-tany mahafantatra an'ilay Samsung S6. Zava-baovao entin'ilay Samsung S6 dia araka ny nazavain'ny zareo tamin'ny Samsung teo dia ny en terme teny gasy izy tsy tena tena azy fa fonctionnalité an'izy dia tsaratsara vokatra rehetrarehetra teo alohan'ny Samsung. Raha ohatra oharina fotsiny ny misy mahavita manao économie-na batterie kokoa izy rehefa miresaka ianao mahavita miasa aingana izy amin'ny satria processeur vaovao matanjaka mahafaka maka micharger aingana le téléphone le fonctionnalité ao anatiny 10 minutes dia ahafahantsika micharger anazy ahafahana miresaka 4 ora. Donc zavatra ohatr'izay zany no nentina ho an'ny mpanjifa Madagasikara sy mety milaza hoe mba tokony ahafaka an'izay koa Madagasikara mba hanana an'izay zany mpanjifa malagasy mitondra ny Orange izy sy Samsung izy. Ankoatran'izay moa dia ao anatin'izay foana araka ny tolotra ny Samsung rehetrarehetra hatramin'izay dia misy ny garantie dia izay tsonjareo hoe smart garantie eraky mandritra ny fotoana. Zay zany ao anatin'ny avantage rehetrarehetra hoentin'ilay tolotra vaovao an'ny Samsung.